Ankatoky ny fankalazana ny fetin'ny sika ny Fitia boutique dia manatanteraka fihenam-bidy amin'izao ankatoky ny fetin'ny izao azo atao fanomezana tsara ho an'ny reny rehetra ny vokatra izay amidiny ity tranombarotra ity. Rotsitra koton'ireny no nanangona ny vaovao sary ny Mimambra Soanaifo. Mbola mitohy hatrany ny fanomezana fahafaham-po ho an'ireo reny eny amin'ny botika Fitia izay isan'ny mandray anjara mandritra ny hetsika la grande braderie de Madagasikara etsy Mahamasina. Ankoatr'ireo fitaovana samihafa izay ampiasaina ho an'ireo reny izay mikasa ny hanena ny vatany dia misy ihany koa ny fitaovana isan-karazany azo ampiasaina amin'ny fikojakojana ny taovolo. Manao fihenam-bidy ihany koa ny Fitia boutique ka ny fitaovana fampihenana ny vatana sy ny kibo ohatra raha iray hetsy ariary dia 7 alina hatramin'ny 9 alina ariary izany. Ary ny babilisy ka farany netinety izany hoantsika somary hitangita vola enjakejam-bolo dia efa niezaka hatrany koa izay mitondra ny ka farany amin'ny babilisy 450 degré ny températurany ary titany ao misy io sady milisy ny boucle ao ihany koa ny frisier zany dia manana ihany koa izay ny babilisy izay tena andrandratsika maro amin'ny vidiny tena 950 000 francs nefa ny babilisy à vapeur ilay izy izany hoe ilay babilisy mandeha rasina rano zany. Eo ihany koa zany natsika reny ny antiride zany izay ananana ihany koa ny gel antiride sy ny machine antiride sy antiserne zany mba ahafahanao zany mba me tsaratsara ny neny amin'ity fetin'ny reny ity. Mbola mitohy hatramin'ny rahampitso izay ivon'ny fankalazana ny fetin'ny reny ny hetsika grande braderie ary mbola ho hiteny an-toerana hatrany ireo tolotra rehetra izay omeny ny Fitia boutique. Mbola afaka tonga eny an-toerana araka izany ireo reny misafidy izay fanomezana tsiny ao amin'ny stand 770 no ahitana ny Fitia boutique eny amin'ny grande braderie ary ankoatry ny hetsika dia hita eny amin'ny box 5 eo amin'ny ceinturie ambody flao ihany koa ny toeram-pivarotana. Mahazo fehezam-boninkazo amin'ny safidiny ihany koa ireo reny izay tonga mividy entana ao aminy mandritra ny la grande braderie de Madagasikara.